fiangonana tsara no sady avo dia avo. Tamin'ny alalan'ny nofy tamin'ny taona 1790 no niseho tamin'ny Don Bosco tsy hoe niendrika andriambavy ilay Virjiny fa toy ny mpiandrondry Mateo tia izay nanasa azy anjoiny lalana trany miaraka aminy. Ka rehefa mba te hijanona akaina kely no niavizanana i Don Bosco dia teren'ilay mpiandrondry tena entitra anoy sy anjoy atrano ny diany. Ka hoy i Don Bosco tamin'izay, te hiala aho saingy manasay hanompo masoko mankany atsimon'ny lalana ilay mpiandrondry. Ka rehefa nijery aho dia natazana samy dadasika voavolo karazana legioma maro dia maro. Jereo indray mandeha hoy izy tamiko. Kinanjo rehefa nijery tokoa aho dia nahita indray an'ilay fiangonana lehibe sady tsara okizany. Ary tao anatin'ity farany dia nahitana sora-baventy niantona tamina lamba fotsy lehibe izay misoratra hoe Hic Dominus mea inde gloria mea, izany hoe ity ny tranoko ary ato no isehoan'ny voninahitro. Raha mbola tao amin'ny nofy ihany dia nanontany ilay mpiandrondry aho ny hevitra ity dia izay nataonay ity. Mbola ho azonao ihany io, hoy ny navaliny tamiko. Rehefa mampiasa ny masony nofy ianao, hibanjinana n'izao zavatra rehetrarehetra hitanao izao amin'ny alalan'ny masom-panay. Tao anatin'ny nofiny tamin'ny taona manaraka dia mbola niverina niseho tamin'ny Don Bosco ilay mpiandrondry fa saingy miendrika andriambavy izy tamin'izay. Ary nanoro azy indray ny dingana manaraka lalovan'ny oratorio toeram-piahiny andreo tanora. Nanomboka tamin'ilay taninahitra kely, taninahitry Filipo, ary niafara tamin'ilay toerana somary atsimo kely dia i Valdocco. Andao enoantsika anie ny tenin'ny Don Bosco hoe, rehefa niteny tamiko ilay andriambavy hoe jereo, dia nijery aho ka nahita fiangonana tsotra kely sady iva, izay lasa belin'ny Pinardy taty aoriana. Voadidina fefy namondronana andreo tanora tsy misy mpiay. Indrisy nefa fatery kely ka tsy nazaka ny abetsahandreo tanora tsy nitsahany tomby intsony ilay toerana, ka niverina nanantona n'ilay andriambavy aho. Tamin'izay dia notoroany fiangonana lehibe dia lehibe kokoa aho, ary eo anilany nahitana trano anankiroa izay tsy inona fa ilay fiangonany Masinday François de Sales sy ny trano Pinardy. Avy eo dia notariny anatona akaikikaiky kokoa aho, izany hoe eo anoloan'ilay fiangonan-dehibe mihitsy, ary nampisehoany efitrano iray misy tany voavoly ka nampiany hoe amin'ity toerana izay nahazoany Adventure sy Otavio ny anaram-boninahitra mamaritiry ny Turin ity, tamin'ny fijaliana mafy ny aretan'izy ireo teto an-tany, toerana izay voatondraka sy voamasina amin'ny lalan'ny rahany reto farany, dia tiako lasa toerana anajanan'Andriamanitra amin'ny fomba manokana. Ary raha mbola nilazan'izany izy dia sady nandroso dingana iray ihany no nametraka ny tongony amin'ilay toerany martiry, mba hamaritra izany amiko mazavazava kokoa. Si noti che le tre chiese del sogno Dino tsara ne ireo fiangonana telo izay retsika tamin'ny nofy ireo sy mbola manana ny maizy azy mandraka kehitriny dia mbola tsy nisy akory tamin'izany fotoana izany, ary na i Don Bosco aza dia mbola tsy nahafantatra akory na ny tany hanorenana azy. si potevano fare dopo le costruzioni. Nel sogno Amin'ny nofy io dia soritin'ilay vonjany kristianina ny antom-pisian'ity fiangonan-dehibe ity, ho toerana hanompoana sy hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. dove Dio sia onorato. Questo è molto bello perché Mahafinaritra tokoa izany satria i Masina Maria dia mitarika antsika hatrany mankany amin'i Jesoa. I Masina Maria ihany koa no mampirisika antsika hanakaiky an'Andriamanitra. ci avvicina a Dio. La Basilica di Maria Ausiliatrice, che è qui alle mie spalle, Ny fiangonan-dehibe ny Masina Maria vonjany kristianina izay tazana ato ariako ato dia tena mifandray tanteraka tokoa amin'ny nofin'ny Don Bosco fahiny, satria azo lazaina fa raha tsy nisy ilay nofin'ny Don Bosco dia mety tsy nisy ihany koa ny fanorenana n'ity fiangonana ity. Ny biriky rehetra sy izay fitaovana maro samihafa nandrafitra n'ity fiangonana ity dia vokatry ny fahagagana avy tamin'ny Masina Maria sy ny ezaka mafy tsy nitaraitana miepaka avy tamin'ny Don Bosco. Ohatra ray amin'izany ary dia izao, tamin'ny fotoana tokony hananganana n'ilay tilikambo goavambe dia mila vola tsy latsaky ny 4,000 lira ny lehibe ny mpanao tao-trano, vola izay antoko ny fampandehana ny asa fa raha tsy izay dia tsy afaka manao na inona na inona.
mazava ho azy fa i Don Bosco tsy mba manana volabe miopampana toy izany, ka mba ho solon'ilay tilikambo dia hoy izy: aleo aloha izay azo atao no heverina, mba tsy hahatondraka ny rano ao anatiny amin'ny fahavaratra, dia aleo atao tafitsotra aloha misolo an'ilay tilikambo. Dinianareo moa fa tsy hisy olona hevitra n'izany tafitsotra izany, fa ny ao an-tsain'ny olona dia tilikambo lehibe mijolajola avokoa. Rariny tokoa mantsy raha ho an'ity fiangonana lehibe ity, dia tilikambo lehibe ihany koa no mendrika azy. Vokatra izany dia kivy avokoa ny rehetra, saingy tsy manana na inona kory azy Don Bosco ka atao ahoana? Ka hoy Don Bosco tamin'ny roa amin'ireo sakaizany: ho anareo roa ary mandehana mba mitady vola sao mba hahita kely ihany. Dia iny fa lasa tokoa ireto farany mba hikarataka izay mba ho hitany. Ny iray Don roa, ary ny anankiray hafa kosa dia Salesianina coadjuteur. Ka rehefa avy nitotototo sy nitady tetsy sy teroa, dia kivy izy ireo raha niverina tao an-trano, satria dia tsy nahazo fa tsy vola vitsivitsy ihany. Nomena roa ny Don Bosco izany vola izany, ka izy kosa tamin'ny mpitoniana feno laza tamin'izy ireo hoe: tsy manino io fa amin'ny tolakandro dia mba izaho indray no mandeha nandrana hivoaka hitady, ka ho hitako eo izay mba mety ho vitako. Indrisy nefa fa tsy fantany akory izay toerana tokony alehany, fa na dia izany aza dia nanao indiany moramora ihany izy. Tsy tandritandriny akory nefa dia tonga tany Porta Nuova izy, izay tsy fantany akory ny anton'izany hoy izy. Rehefa nijanona teo nefa izy dia tampoka teo nisy lehilahy iray sepotra dia sepotra niazakazaka namonjy azy, ary nanontany azy hoe: ianao ve i Don Bosco? Ie, hoy izy. Marary mafy efa mba vahoana ny patronko, ary mila fametrahan-tanana aingana. Ka rehefa nahitany Don Bosco ilay marary dia niteny tamin'ny feo malefaka hoe: andeha ihany eo ny farany, tonga ty ny fotoana hafatesako. Ary hoy Don Bosco namaly azy: diso hevitra ianao, mbola tsy fotoana mihitsy izao, mbola mila ny fanampiana avy aminao aho. Aleo isika hifanaraka, raha ohatra ka sitranin'ny masina Maria izao dia izao ianao, dia inona mba mety ataonao? Mazava ho azy fa raha ny toe-pahasalamany dia tena havita fampanantenana goavambe ity manam-pahefanako tay ity. Omeko vola 2,000 lira isam-bola ilay ianao, hoy izy. Hoy kosa i Don Bosco namaly azy: eny, fa raha mba mety dia mba tonga dia mba omeo 4,000 lira aho amin'izao, ary raha mba azonao atao dia mba omeo aizao dia izao, fa efa misy olona mitady izany vola izany miandray any an-trano. Amin'ny fomba ahoana moa? Izaho ty efa mba vahoana hoy ilay manam-pahefana. Ka tsy marina izany, andao fa mbola tsy tonga ny oranao, fiangana sao midy tampoka eo ny banky. Avy eo dia nanampy azy ny akanjo i Don Bosco, nandray azy teo an-tsandrina, eo anoloan'ny vadiny sy ny fianakaviany izay efa raiky tahotra tanteraka nilaza hoe: avelao fa efa volana maromaro izy io nefa tsy afa-nihetsika intsony. Kanefa dia noraisin'ny Don Bosco moramora ihany, ary iny fa nentiny nakany amin'ny banky haka n'ilay vola. Ary rehefa niverina avy tany Valitaoko i Don Bosco, dia natolony teo am-pelatanan'ilay lehibe ny mpanao tao-trano ilay vola, ity farany izay fa tena resy tanteraka. Così esiste la cupola. Eppure tutto è andato così. 150 Dia toy izay sy toy izay zava-niseho tamin'ny 50 taona lasa, totosa ihany ilay fanorenana sy fanamasinana n'ity trano Masina Maria ity. Izy izay tompo-kevitra sy naniry azy fatratra, no mbola mamelona sy mampamokatra an'ity fiangonana ity, sy ireo fiangonam-be hafa manarivo manerana an'izao tontolo izao, natokana ho amin'ny Masina Maria vonjin'ny Kristianina. Maria Santissima Ausiliatrice. Ry Masina Maria vonjin'ny Kristianina, nanorina fiangonana lehibe eto anivinay ianao, ary ao anatin'izany no nirinao hanomezanay voninahitra iray amin'ny fomba manokana. Aiutaci a portare il Koa ampio izahay tsy lefitra manoloana ny andraikitra mavesatra iantsoroanay, indrindra eo anivon'ny tanora, mba hatsapan'izy ireo ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fitiavana asehonay sy ny fanoloran-tena safinoniky ny hafaliana eo amin'ny lalam-piantsoana ny safidianay. con tutta la gioia di una vita realizzata.